zany nahatonga hoe tena ny fédération mondiale mihitsy ny mandray an-tanana ny fikarakarana ny zaty. Horaisitsika eto Madagasikara ny 9 hatramin'ny 7 volana Jiona 2024 avy izao etsy lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny championnat d'Afrique zone Est amin'ny taranja karaté do. Maha événement international sy mazava-dehibe azy koa dia ny hoe amin'io dia misy stage d'arbitrage, stage ndreo entraîneur sy ny teknika ary ho an'ny fitantanana. Firenena 410 no mandrafitra ity ampahaparitra ity ka isan'izany Madagasikara. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia 700 menada ireo mpikatroka hiaro ny voninahim-pirenena amin'io fotoana io. Ireo atletantsika ireo zany dia miady ny classification satria fantatritsika tsara fa eran-tany dia misy ny classification des athlètes azahoana le ranking. Raha tsy tafiditra ao anatina ranking zany ianao dia tsy afaka intsony makany amina événement mondial. Tombony ho antsika ny fandraisana azy ity raha ny fanazavana ary fanampy napetraky ny mpanazatra ny andrombahan'ny ekipa malagasy ireo medaly volamena rehetra amin'ny lalao ho an'ny cadet na ho an'ny junior na ho an'ny senior. Kary izay moa no napetraky ny avy amin'ny direction technique nationale sy ireo entraîneur ireo hoe ny médaille d'or rehetra dia tsisy mivoaka Madagasikara